voandro voalohany dia efa nirotana nakany amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina tsy Mahamasina sady ireo mpitsidika an'ilay la grande braderie de Madagascar andiany natokana ho fikarakarana ny fety Noël sy ny farany taona. Amin'ny ankapobeny dia naompana amin'izany vanim-potoana afaka lazana isa-taona izany ireo karazany entana rehetra atolotra ho an'ireo mpitsidika ny hetsika. Anisan'ny ampiavaka an'ity hetsika anankiray ity moa ohatry ny efa mahazatra isa-taona dia noho izy akatoky ny fankalazana ny krismasy sy ny farany taona ary ireo mpampiranty izay ho hita ato mandritra an'izay 5 andro izay dia vonona amin'ireo karazana entana ahafahana miasika an'izany fety izany manomboka hatrany amin'ny fitafiana mandalo any amin'ny kojakoja ilaina ao tokantrano amin'ny andavanandro ka hatrany amin'ny sakafo dia ho hita ety amin'ny grande braderie de Madagascar avokoa. Mbola voatazona hatrany ilay fomba mampiavaka ny la grande braderie de Madagascar dia fihenam-bidy 500 isan-jato amin'ireo entana atolotra ny mpanjifa. Maro arak'izany ireo mpivarotra mampiatra fihenam-bidy goavana. Raha eto aminay zao vidin'entana dia ataonay mora tokoa, ataonay 100% mihitsy ny anina, ataonay mirary mihitsy ny client izay mandalo eto. Afa-po daholo ny mpividy izay mandalo eto aminay eto. Braso ary mirary krismasy tsakaroan'ny vahoaka manontolo. Mbola manana efatrandro be zao ireo mpiantsena ankanesana eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina tsy Mahamasina. Tsikaritra tamin'ity andro voalohany ity fa afa-po avokoa ireo mpitsidika izay rehetra nandalo teny Mahamasina tokoa dia mody miaraka amin'ny arona feno entana avokoa.